vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran tononona ho antsika trano ny fiadanan'Andriamanitra ny fahasoavan'ny tompony ho aminao raha tonga eto ianao androany a tsy tonga eto ianao akory mba ifindra fiangonana tsy tonga eto ianao mba hitazana pasteur fa tonga eto ianao androany iaona amin'ilay parin'ny lanitra sy ny tany alleluia ny baiboly dia milaza manao hoe ko araroto ny arazanao vatsoa fa ratsy zao fiainana izao raha mbola afaka mandreny sofinao ka mbola afaka manao digana ihany koa mitongotrao dia araroto ny fotoana hitenenan'Andriamanitra aminao ny olona anankiray raha mbola velona ny olona anankiray raha mbola afaka mandre dia misy fanantenana fa rehefa maty ny olona anankiray tsisy ninina azo atao intsony noho izany araroto ny fotoana tahaka an'izao lazao ny ho anilanao araroto ny fotoana tahaka an'izao hoe araroto ny fotoana tahaka an'izao raisy ny baibolinao a amaky andalatsoratra masina maromaro tsika Genesis toko faraky amby efapolo toy izao novaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fa efatra amby folo Genesis raiky amby efapolo andininy efatra amby folo dia naniraky Farao ka nampaka ny Josefa dia nalaina faingana ny ala tao andavaka izy ary nanaratra ny volombavany sy ny ova fitafiana izy dia nankany amin'ny Farao. Alleluia. Samuel voalohany toko 17 andininy 7 ary Saul nampiakanjo an Davida ny akanjo fiadiny ary nanisy fiarovan-dova rahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratsy ary Davida rameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny dia nanandra nandeha fa tsy mbola nahazatra azy zany ka hoy izy tamin'ny Saoly tsy afa mandeha amin'reto aho fa tsy mbola nahazatra ary dia nesoriny Davida izany. Mpanjaka faharoa toko 15 Mpanjaka faharoa toko 15 ny andininy 14 dia nidina izy ka nisitrika tao Jordanina impito araka ny teny lehilahy an'Andriamanitra ary ny nofiny dia tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Liko toko 15 Liko toko 15 ny andininy 12 sy ny manaraka. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary olona izany raha ny tamin'ny rainy raiko. Omeo any anjara fananany tokony ho ahy dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangolona izandra ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra
dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantsy izy. Dia nandeha izy ka niankana tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany zany, ary dia nirahany tany an-tsaha iandry kisoa. Ary satsy ny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinan'ny kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy, dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamainy raiko manakanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto, iandra dia hody any amin'ny raiko. Ka nao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy metrika atao hoe zanaka ao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao. Eo amin'ny andininy 2:20, fa raha ny kosa nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe, ala hoangana ny akanjo tsara indrindra, ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra amin'ny tanany sy kapa ny tongony. Romanina 7:10. Romanina 7:10 ny andininy 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahita feo Jesosy Kristy Tompo, ary aza mia ny amin'ny nofo atanteraka ny filany. Fahita feo Jesosy Kristy Tompo, ary aza mia ny amin'ny nofo atanteraka ny filany. Raha sitaka mba hitehika ho an'Andriamanitra isika. Reo andalan-tsoratra masina maromaro reo mbola iampy azy aloha rehefa avy eo no hitondratsika ny fampianarana sy ny toriteny amin'ity atoandro ity na amin'ny fotoana izay ahafahanao manaraka ity fandarana manokana ity. Filazantsara ny liko 5:20 dia tantara n'ilay lehilahy anankiray, tsy misy anarana mazava fa ny voasoratra dia hoe zanaka adala. Tsy zanaka adala koa fa zanaka adala, zany hoe ilay zaza no adala. Inona moa ny nampadala azy? Ny nampadala azy dia tsy hoe verisaina na adala reny manary lambo reny, fa tao amin'ny tokantranony dadany tao izy io. Dia rehefa tao an-tranony dadany izy, dia tsy hay na nisy fanana mangy azy, na nisy eritreritra tokatampoka, dia niresaka tamin'ny dadany izy. Dia izy matsyandrainy, papa rehefa nandinika alina, tsy nahita toro mihitsy hatramin'ny 3 maraina, dia tapa-kevitra hiresaka aminao, omeo ny anjara fananana tokony ho dia aloha hiala eto. Tsy dirantsika lalina aloha manao hoe diso ve le rainy samarina, mbola lesona hafa ny amin'iny, fa voarainy le fananana tokony ho azy, dia lasa izy niala tao amin'ilay tokantrano ny ray aman-dreniny. Naninona izy? Lay rainy tsy nandroaka azy, ilay dadany tsy niteny manao hoe efa leo miaraka aminareo araka izy, fa ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka zany. Dia lasa izy nandeha. Io fandehanan'io tsisy nanery azy ny ala, fa vokatry ny safidiny, vokatry ny fanapahan-keviny. Lasa izy nandeha tany. Zao fotsiny zavatra nahagaga. Le rainy tsy nitady azy tany amin'ny kilalao malotony tany, ilay dadany tsy nanaraka azy nanao ny adalany tany, fa le rainy niandry azy tao an-tanànany tao ihany. Halleloja. Dia nio tsara fa tsy voatery avy amin'ny devoly foana ny manimba ny fiainan'ny olona.
Tsy voateraka asiparana avy amin'ny ataon'ny hafa foana, na hoe namisavian'ny olona foana mamotika fiainan'ny olona. Fa mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra diso, vokatry ny safidy diso, tahaka nataon'ity zazalahy ity. Ka rehefa nanapa-kevitra sy nanao fahadisoana tamin'izay safidin'izay izy, dia hoy ny Galatiana 5:7, izay afafin'ny olona no hojinjainy. Izay afafin'ny olona no hojinjainy. Angamba ianao mety misy aminao tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Efa nanompo an'Andriamanitra ianao tany amin'ny taona 2008. Vita batisan'ny fibebany ianao tamin'ny taona 2013. Nandray ny batisan'ny fanamasina tany amin'ny taona 2014. Ikoizana mihitsy ianao fataovana fafolo-karena sy fanatitra. Fa nisy vanim-potoana niala tao atokantrano ny rainao ianao. Nanadino ny fiarahana tamin'ny rainao ianao, tsy tsaronao fa nisy Andriamanitra namonjy anao tao an-danitra tao. Dia lasa ianao niverina tamin'ny fanaony zao tontolo zao. Niverina ny loka, niverina ny foka, dia niverina ny janga au carré. Dia niverina nanao ny fanaony zao tontolo zao. Mety tongetra anao amin'izao fotoana zao, mijija zay nafafinao. Mety tafotoana anao noho nataon'ny olona, na mety tafotoana mihitsy noho nataoko mihitsy ny nentina nafotoana anao. Dia hozy ianao manao hoe ndeha hiala ao an-tranon'ny dada. Rehefa niala ianao, simba sady potika, no rava vokatr'izay fanapahan-kevitra ao zay. Tsarovo ty teny ty. Efa ela ny dadanao an-danitra ao noho ny andry anao. Alleluia. 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 Efa ela izy noho ny andry anao. Ary ny antsoantso na amin'ny televizion na amin'ny radio na contact personnel nataon'olony ireny hoe andao hivavaka, dia Andriamanitra miteny sy mialanenina manao hoe anaka, mbola mila nao, mbola tika anao. Alleluia. 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 Tena tianao Jesosy. Amen. Rehefa niala tao an-tokantrano ny rainy, io zazalahy io, tsisy fijoroana vavolombelona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Hoe avy any amin'ny fanao zao tontolo zao any izy dia hijoro vavolombelona, tsisy fijoroana vavolombelona raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona ray, fa tsy maintsy fampitehana ny résultat hita ry havana raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray, tsy maintsy potika. Taty aoriana nampalahelo fa lasa mpiandroko soa tany raha ny toerana misy an'ity le toeran'ity zany any amin'ny hoe faritry Palestine, dia ny fendrasana kisoa zany no asa farany ambany indrindra. Ny mitsindroka zordira mbola asa ambony, mitsindroka kapoka amin'ny zordira io mbola asa ambony io, fa ny asa farany ambany indrindra tany amin'ny zareo. Dia io miompo maninity izy miandroko soa, dia nataon'ny olona mpiandroko soa ngiarainy. Ary tsy vitany hoe mpiandroko soa fa tsy nisy nanatika-anina, fa ny voankazo sy ny fihinany kisoa io no ny fandrombahany. Ary dia tsy mba niady aman'olona tsony izy, fa ny kisoa ny ady taminy. Vao misy manary fako dia ozy izy mantsy kisoa, anara iny zao tany amikitikitiany lisany iny anara izo ny fako iny zany nefa rano io zazalahy io. Satria hoy Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Rehefa tafasaraka amin'ny tompo ny olona iray, raha lasa napavy malalo amin'ny tompo, tsy mahay manao na inona na inona. Alleluia. Alleluia. Le raha iny nefa tao amin'ny tranony tao niandry azy foana. Alleluia. Ary mety azo ny rainy natao mihitsy nanao fanasana tamin'ny radio. Raha mahita zazalahy anankiray ianareo, zarazara hoditra, olo volo, ny anarany dia zanak'Adala, niala teto amin'ny tokantranony ray aman-dreny izy tamin'izao daty, ka tsy mbola niverina. Iangaviana re,
izay mahita azy mba hitondra azy amin'ny manam-pahefanakaiky indrindra. Vaovao farany eny momba azy ony dia hoe ny voankazo fihinan'ny kisoa ny hoaniny. Mety enon'le rangaha io filazana io. Tonga saina izy. Tonga saina. Zay fahatongava sainany zay. Zay no nitondra fiovana teo aminy. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Tonga saina izy manao hoe ay moa za ty potika. Ay moa za ty rava. Ay moa za ty tena efa maty. Ay moa za ty very. Dia ozy izy. Iangy aho dia ody any amin'ny raiko. Raha lasana bavy malala. Tiako tonga saina ianao androany eto. Amen. Za tsy sanatry teny ianao hoe mitovy amin'ny zanak'Adala ianao fa ratsy be ny tantaran'io rangaha io. Fa le fahatongava saina no tiako atsipy eny aminao androany. Rehefa tonga saina le zanak'Adala dia tsy mipetraka teo amin'ny toerany tsony izy. Ozy izy manao hoe tsy mety amiko ty plasy ty. Fa iangy aho dia ody any amin'ny raiko. Iangy ny dikany hoe miangy dia manao pa ohatran'izao ny tongotra. Iangy aho dia ody any amin'ny raiko. Ianao izay tonga eto amin'ity toerany ity, ilaina misy dikana ataonao androany. Amen. Ody ao amin'ny tranon'ny rainao. Amen. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Mety ny vata tena be anao mbola ao am-piangonana. Mbola tazan'ny olona ianao manao mbola ao amin'ny tompo tsara izy. Fa saingy izao. Sao dia efa niala tamin'Andriamanitra. Sao dia efa manomboka miverina tsikelikely any amin'ny fanao izao tontolo izao. Sao dia efa nampiditra vitesy maro sariera. Dia manomboka miemitra, manomboka miemitra, manomboka miemitra. Ary vokatry ny fiemorana, vokatry ny fangatsiahana no niteraka fahampitena sy faharavana. Ola zazalahy, iangy aho dia ody any amin'ny raiko. Halleluja. Hallelujah. Iangy dia ody any amin'ny raiko. Zany hoe nisy dikana nataony tao dia nandray azy le rainy. Jereo tsara ny fihetsiky le rainy. Tonga avy any le zazalahy io. Dia nijanona teo an-tokotany. Dia voalaza ny soratra masina fa niazakazaka ny rainy nanoroka azy. Hallelujah. Mba azonao moa misy fifaliana be any an-danitra ho an'ny mpanotaray izay mibebaka. Alleluia. Tonga eto ianao androany, sanatry ny vava mety mpivoary tena ianao. Mety mpivoary tena. Mety mpivoary tena le malaza eny amin'ny sisiny ireny. Fa mety mpivoary tena mihaja ihany koa. Tanao le mpivoary tena mihaja any amin'ny sambra tsisy pahita. Zany hoe mety ho zany ny toerana misy anao. Fa zao ny tsarovy androany, efa elan'ny tompony ny andry anao, ary raha iverina aminy ianao androany, tsy fanilikilihana no azonao, fa vonona anoloka anao Andriamanitra. Hallelujah. Alleluia. Mety mpamosavy ianao tonga eto. Mpamosa. Mety efa namorika olona. Nefa na izany aza ny toerana misy atsika, te hiavana aminao Andriamanitra. Amen. Alleluia. Hallelujah. Mety faran'le tena mpanompo sampy koizana. Ary mety any anatin'ny soteanao, na any anatin'ny posinao, na anatin'ny poketranao, mbola misy ody ratsy kely amin'izao, zao tsika mitoriteny zao, mbola any mitsy le zavatra. Afeninao ao. Dia ozy ianao ndeha ho any akiriny any amin'ny paradise taloha aloha satria misy antsoantso ao, mahavonjy moa ny any tsara, tsy mahavonjy dia efa ataoko ato ihany ty. Zao ny tenin'ny tompo amin'izany olona izany. Te hiavana aminao Andriamanitra. Amen. Efa ela ny tompo no mitady anao. Tokony ho tonga saina ianao androany, fa tsy mavonjy ianao sampinao. Misy mpamonjy moraza amin'ny andro fahoriana. Jesosy no anarany. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Raha iverina ianareo Jesosy dia ho raisitro ny ray. Halleluja. Hallelujah.
Alleloia. Alleluia. Ndray andro aho dia niona tamina mpanompon'Andriamanitra mpivady. Fantatry tsara ireo mpanompon'Andriamanitra zao. Mpanao asa san'Andriamanitra. Dia tantarainy daholo io problema rehetrarehetra io. Problema vola, problema zanaka, momba ny tsy fahasalamana, marary rein, marary andoha, marary yaty, mivoto tongotra, marary lamosina, marary ny taolana, marary daholo. Io zavatra mahazo anao io ao amin'ny zareo daholo. Mitambatra ao amin'ny zareo daholo ny problema anao entinao eto. Manjavona ny maso, mamisatra maneno ny sofina, mandondona ny polisy, mifangaro daholo. Amezao tanana pastera délivreo pastera fa tototra arsana devoly. Atao ny délivrance ary ho anao an'izany tsika rehefa aveo eto. Atao ny délivrance tena misy vokany. Misy vokany le délivrance fa misy karazan'olona tsy mety miova mihitsy ao anatina délivrance. Satria ny délivrance tsy mitora fiovam-po fa ny délivrance natao androahana ny asana devoly. Alleluia. Manaraka délivrance tsy mety afaka mihitsy le problème. Dia farany any teny taminy. Ozy amantsy azy. Hitanareo ny zavatra mahazo nareo. Tsy olana mahazo anareo io ny olana. Fa ny olana ao aminareo miverena amin'Andriamanitra nareo. Reraka loatra ny ara-panahanareo. Ny verin-dalana ianareo. Mangatsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra nareo. Tsy misy hafanana tsony ao anatinao. Ka rehefa tsy misy hafanana avy amin'ny tompontsony ao anatinao, dia hitangorona n'ity olana rehetrarehetra ity. Apetrao ny fanontaniana. Fa misy fotoana tsy hoe ny devoly no mahery. Tsy hoe nitangorona aminao daholo ty karazana olana rehetrarehetra ity. Fa raha vao mandalo problema lalina ny ara-panahanao, tsy tafarina. Dia ao amin'ny tontolo ny ara-panahanao mila votana aloha raha lasiana bavy. Rehefa mafana ny ara-panahanao, mandositra daholy io aretina rehetrarehetra ao anatin'ny vatanao eo. Zany nazo an'ilay zazalahy teo tantaraka taminao teo. Niala tao amin'ny tokantranony rainy izy, dia nijinja ny vokatry ny nataony any. Vao nahita azy le rainy, dia nanoroko azy. Dia ozy izy le rainy mantsy an'ilay mpanompo manao hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra. Akanjo maninona ozy? Tsara indrindra. Alao ny akanjo tsara indrindra. Da sy peratra ny tanany, sy kapa ny tongony. Zereo tsara. Fa na dia zanaka aza le zazalahy, dia tsy mbola afaka nitsofoka tao amin'ny tokantranony rainy raha tsy soloana ny akanjony aloha. Alleluia. Alleluia. Na dia zanaka azy izy, tsy maintsy nesorina aloha ny lamba malotony, tsy maintsy ningotana aloha ny fitafiana maloto. Izay izy vao nitsofoka tao amin'ny tokantranony rainy, miaraka mihinana amin'ny rainy. Alleluia. 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 Misy fitafiana maloto mila isanao androany. Amen. Misy fitafim-panahy maloto mila esorinao androany. Amen. Ozy izy le Romana toko 4:17 teo. Fa hitafio Jesosy Kristy ary aza miany amin'ova tanteraka ny filana. Ny fitafiana tokony anaovanao dia mitafy an'ilay fitafiany Kristy. Amen. Halleluia. Alleluia. Mialohan'ny nidiran'ny Josefa tao andapa, nampaniraka Farao andaranaovy Josefa. Marina fa manana fanomezam-pahasoavana izy. Fa ny anaran'ny Josefa dia hoe andevo. Inona hoe? Andevo. Andevo. Andevo izy fa andevo misy fahasoavana fotsiny. Mialohan'ny tsy fohany tao amin'ny lapan'ny Farao, tsy maintsy nandro izy aloha, dia nesorina ny fitafiana mahandevo azy. Zay izy vao tafiditra tao anatin'ny lapa. Ary rehefa tonga tao anatin'ny lapa izy, tsy hoe nitsofoka fotsiny tao anatin'ny lapa, fa nandrain'ny Prime Ministre izy avy eo. Alleluia. 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 Misy akanjo fahotana mila isany eto androany. Amen. Amen. Ninona fahotana mandevo aminao
andevo mitoka sikara fitsangatsangana sy ny falitona maro samihafa rehetrarehetra amty anaroany ty Yesu zany fitafiana ny fanadevozany zany ary tafy amin'ny Kristy ianao tonga eto. Amen. Alleluia. Hallelujah. Misy fotoana manompo an'Andriamanitsika fa misy fitafiana ratsy anaovantsika ihany. Tsy manaratsy olona, tsy mahay mamela elo koa, tia mifosafosa olona, sady manompo an'Andriamanitra no misampy, tia miady aman'olona. Toetra efa tamin'ny taona 2022 dia mbola io ihany lovainy amin'izao, tia mitabataba aman'olona. Wow. Copier-coller en 2022 mihitsy. Ianao dia eritreritra azo résultat tsara amin'ity 2023 ty, raha mbola ny fiainanao tamin'ny 2022 ihany no entinao mitsofoka amin'ny 2023, tsy misy linona miova. Raha te hita fiovana ianao mihitsy miova aloha, fa aza teren'Andriamanitra novanao fiainao ny miova. Amen. Alleluia. Hallelujah. Rehefa manapa-kevitra ny ovotsika manaraka ho azy ny zavatra rehetra ny lasarabavy. Amen. Alleluia. Hallelujah. Vonteny namany Josefa manao hoe esory ny akanjo mandevanao. Tsy miteny mihitsy Josefa manao hoe ino ty ataonareo ty aza mifampibaikibaiky. Ny esory ny Josefa le fitafiana maloto teny aminy, niseho teo anatrihan'ny Farao izy. Enina no ataoko eto Farao andika nofy alefa soary. Dia Farao moa mila vaniny, tsy mandika nofo fotsiny fa sady mitadidiny nofo rehetra. Dia ho Josefa manao hoe mety amiko zany. Alao mpahafantariko anao ny nofonao dia adika koa ny nofonao avy eo. Fantary Josefa hatramin'ny Tsipria satria efa nisolo akanjo lehilahy io. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Alleluia. Lazaonao akaikinao misy fisoloana akanjo fao be androany hoe. Misy solona akanjo fao be androany. Alleluia. Ndray andro Davida mpanjaka rehefa tonga i Goliata, sangany Goliata dia nandositra daholo ny miaramila ny Saoly rehetra. Hatramin'ny Saoly aza voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe raiky tahotra indrindra Saoly dia lasa koa izy mitsoka. Tsisy amony teny eo. Goliata be telo metatra eo no mitsangana kizy any amony teny eo. Raha ho faty matesa ravako, raha faty ravako matesa rahomby. Lasa izy mitsoka. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Davida. Hallelujah. Ny programan'ny Davida tompoko tsy ady amin'ny Goliata, fa nanranany Davida anaty kanina. Dia nanatitra an'ilay sakafo izy. Naeno an'ilay rangahy io mitabataba io manao hoe amohay lehilahy anankiray aminareo ahy ady amiko, fa zany zanaky ny tena enjana. Ka raha misy sy maharesy anahy dia ho mpanomponareo ny Israely. Fa raha ohatra ka resiko izy, maharesy ahy izy, dia hanompo anareo ny Filistina. Dia hoy Davida tsy natahotra, ahoana sy ahoana tsara nge, ahoana tsara, ohatrany mahiny vaovao azy zany. Dia mbola nisy fanampiny le izy, omena vadiny zany lehilahy zany ny zanaky ny mpanjaka. Mazava ho azy fa ny zanaky ny mpanjaka zany bôgôsy. Hallelujah. Alleluia. Sy Hallelujah. ampandoaviketra ny taranadrainy. Tsy tany loatra ny namaky an'i Davida, satria Davida lehilahy n'Andriamanitra tsy matombola. Noho izany tsy tany ny fony, fa niary ny voninahitry'Andriamanitra. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Jereo tsara raha mamaky ny Baiboly nareo fa rehefa niatrika ny Davida i Goliata Saoly, dia voasoratra ao anatin'ny soratra masina fa i Saoly dia nanonona ny tena ny fa miaramila ny Israely, fa i Davida dia ny teny manao hoe miaramila n'Andriamanitra velona. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Ny elan'ny Davida mihitsy ilay teratany israelianina, fa ny teny izy manao hoe iza moa izy anaty mifora io no miaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona. Hallelujah. Alleluia. Dia hoy Saoly,
anaovy reto fitafiny reto dia nanapaka anjona ny fitafiny Saoly. Davida moa olo-kentsy dia nanaovan'le fitafiny Saoly. Dia rehefa nanaovan'le izy dia ho Davida, tsy mety amiko reto raha tonton fa aleo esorina, efa manana fitafiana spesialy la afahako mandresy. Alleluia. 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 Tsy maintsy nesorina ny fitafiny Saoly, zay izy ho afaka nandresany Goliata. Raha ny fitafiny Saoly nanaovany dia tsy ho resy Goliata, fa tsy maintsy mitafy an'le fitafian'Andriamanitra izy. Dia ozy izy manao hoe tsy mahay mandeha am'reto fitafianao reto ara tonton Saoly, fa esorina reto dia nesorina ny fitafiny Saoly. Raha lasa nabavy malala ao ny tompo, zay fitafiny Saoly rehetrarehetra nandreraka anao hatram'izay ongotana iala aminao fitafiny Saoly. Amen, amen. Alleluia. Alleluia. Raha mbola ny fitafiny Saoly nanaovanao, atao Goliata mahita raharaha ianao. Fa raha mipetraka amin'ny toeranao ianao ka ilaza manao hoe za dia anisan'ny miaramila an'Andriamanitra velona, tsy sajanona eo anoloanao zany, ianao miaramila an'Andriamanitra velona. Alleluia. Alleluia. Ny atao hoe fitafiny Saoly dia ny manonona ny tenanao manao hoe za ohatran'izao, za manam-pahaizana, za manam-bola, za manana trano anankitelo eto Tamatavy, any Ambolo Madinika ray, Tanambolo zano anankiray, ary Alleluia. reny ny atao hoe fitafiny Saoly. Mirehare amin'ny zavatry ny tany, zany ny atao hoe fitafiny Saoly. Raha fitafiny Saoly nanaovan'i Davida, resy izy. Ongotatsika ny fitafiny Saoly Amen. dia hitafy an'le fitafiana avy any an-danitra mihitsy ianao androany. Amen. Ny atao hoe fitafiny Saoly dia tsy mitady ny voninahitr'Andriamanitra, fa mirehareny amin'ny tenany. Ny olona miavonavona, tia mirehare, tia mitsiriritsy, tia mifanao zao tontolo zao, mifoka, miloka, mijanga okare, zany atao fitafiny Saoly. Mila esorina zany fitafiny Saoly zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazao eo akaikinao, mila ongotana ny fitafiny Saoly hoe. Mila ongotana ny fitafiny Saoly. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Esorina aminao zany fitafiny Saoly zany. Mivoaka mpandresy ny olona anankiray, vato-kolonjy dimy nalain'i Davida, fa napetraka soamatsara ny anankefatra, fa le kely bitika anankiray fotsiny nampiasaina. Le vato anankiray farany zay kely indrindra nampiasain'i Davida, maty raha Goliata. Alleluia. 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 Hitafio Jesosy Kristy. Amen. Ary aza miany amin'ny nofo ahatateraka ny filany. Torotenin'ny Bartimeo nentin'ny pasteur Tetomaly. Marka 10, andininy 4. Ho soratra masina. Vakitsika kely hoe. Eo amin'ny Marka 10, ny 9:7. Ary Jesosy ny janona dia nanao hoe antsoa ilay jamba. Ary ny olona ny antso azy ka nanao taminy hoe matoky, mitsangana, miantso anao izy. 9:10. Dia nanary ny lambany izy ka niantsambotra zanakeo amin'ny Jesosy. Alleluia. Niantsa ny Bartimeo Jesosy. Tsy avetsany dia nahiratra ny masony, fa i Bartimeo efa nahenona zany toroteniko zany. Fantany tsara zany hoe mila manary lamba aloha. Dia nariny ny lambany izy soratra masina, dia nakeo amin'ny Jesosy amin'izay izy. Dia hoy ny tenin'i Jesosy manao hoe inona ny tianao ataoko aminao? Bartimeo tsy niteny manao hoe tia hanambady aho, tiako raha atao amin'ny 24 février ny mariaziko, mba tia hanana 4 fa vao nariny ny lambany dia zay tena nangatahany mihitsy ny nangatahany, raha bony eo ny mba hampahiratina ny masoko. Alleluia. 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 Hitanao, rehefa miongotra io akanjo-pahotana io, dia malala ny tokony ataony Andriamanitra, ary na ianao koa malala ny tokony ataonao eo anatrehany tompo. Alleluia. Esorina iala amitsika
ny akanjo sizy rehetrarehetra hitafio Jesosy Kristy aza miany amin'ny nofo atateraka ny filana. Halleloja. Halleluja. Io ry havana tsy misy fombafomba, tsisy fombafomba hoe inona ny ataoko mba havoavonjy aho, inona ny ataoko mba hitahin'Andriamanitra aho, tsisy formule azo atao. Inona ny ataoko mba tonga ahery be amin'ny fanomponan'ny tompo. Iza reny mpanompon'Andriamanitra metra tanana koatra ny mila vazaha mainty asa vazaha fotsiny ilaiko, hitondra seminera metra tanana ny lohako nosongosona ny ty lohako ty, mila avany Congo sa avany Afrique du Sud sa avany Nigeria aloha nosongosona ny lohako. Iza re aiza reny ampahery ahy. Niza hitory teny aminao na hitsangana amin'ny maty Abrahama, de ho avy dadabe Mosesy, de iny Eli miaraka amin'ny Elisa solaloha ametra tanana aminao. Raha mbola io akanjo ratsy, akanjo mpana ratsy io tafinao, tsy ahery zany ianao, tsy ho tahin'Andriamanitra zany. Raha hitsanga avany Petera, de ozy Petera manao hoe sao atsony Paoly, de hiantsa Paoly izy Paoly de ozy Paoly manao hoe alao atsony Natanaela, ametra tanana aminao. Raha mbola fitafim-panahy malotony ao anatinao, na hitsangana amin'ny maty daholo hatramin'ny Daoda, de tsy ahita fiovana ianao. Hitanao fanapaha-kevitra entitra ny olaitsika androany. Amen. Ny ataotsika eto tsy manao spectacle, zay tsy anao fampisehoana aminao eto androany, tsy resaka démonstration, fa hitoro ny tenin'Andriamanitra aminao mba tonga anao sitrana, tonga anao afaka, tonga anao voavontsy. Halleluja. 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 Jesosy raha nanasitrana amin'ny Bartomeo, tsy miteny mihitsy izy manao hoe Bartomeo, nda nasitrasitrany ianao ndana amizay mandeha, tsia. Ho Jesosy, ny finonao no efa namonjy anao, zany hoe azony Jesosy antoka fa voavonjy io raga io. Halleluja. Famonjena. Inona hoe? Famonjena. Famonjena. Ny fanafana de bonus. Fanasitranana n'io kibonao mivonto, tsy zany zava-dehibe amin'Andriamanitra, bonus kely omen'Andriamanitra anao zany. Halleluja. Halleluja. Rehefa mividy crédit aminay mivola ianao na Airtel Money, de ozy izy zareo ianao de mahazo bonus 20%. Bonus reny. Fa ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra, ianao tafahoana amin'Andriamanitra, hovonjen'Andriamanitra misy ianao androany. Amen. Halleluja. Halleluja. Ny finonao efa namonjy ianao, ny dikany hoe famonjena de zao, sady sitrana le olona, fa vela heliko le olona, azo antoka le tantany, fa misokatra koa ny daladala ny fiainana mandrakizay. Halleluja. 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 Ary itsika ny fitafiana tsy izy rehetrarehetra. Hitanareo, misy lehilahy anankiray ao anatin'ny Baiboly, mpanjaka faharoa toko 5 io, i Namana. Iza hoe ny anarany? Namana. Tsy namana fa namana. Tena okatrinao, tsy namana fa namana hoe. Tsy namana fa namana. Faranako ny toriteny, ianonareo tsara. Io lehilahy atao hoe Namana io mpiady mahery izy io, mahay miady io. Rehefa tena dinianao ny Baiboly, de io lehilahy io namono ny mpanjaka anankiray atao hoe Aba tamin'ny alalana zana-tsipikako toto. Mpiady izy zany, tena mahay miady, manambola, manakatao, ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany fotoana zany. Tena hoe matanjaka ny firenena nentiny. Fa nisy olana tsy voavahany, de ny Abokana. Inona hoe? Abokana. Abokana. Misy zavatra zany tsy voavahany voninahitra, tsy voavahany vola, tsy voavahany atsara tarehy ivelany, tsy voavahany manam-pahaizana, fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra. De nisy zatovovavy anankiray tao aminy tao, Hebreo, mpanampy an-trano. De ozy io zazavavy kely io, manino nefa ny tompoko raha mamakany amin'ny mpaminany any Samaria misy lehilahy atao hoe Elisa ao amin'izy io ny tanan'Andriamanitra. Enjan'io raha anao délivrance, mandana makany
Nresena lahatra teo Elisa-paminany. Dia ozy Namana, ozy Namana. Tsy mitovy amin'ny finoana iny le any problème. Tsy mety amin'ny finoana izy. Le any amin'ny zareo moa le mitabataba le wow reny. Dia ozy le zazavavy tena voalazanao fa zay mihitsy. Tsy mety. Dia nandresy lahatra ihany le zazavavy kely. Za te ampaheranareo mpitoroteny, aza mety horeraka. Amen. Ianao le zazavavy kely, toroy foana ny tenin'Andriamanitra. Na iain'ny olona na tsy iain'ny olona. Fa nefa rany io, misy vokany foana io. Amen. Ho anao zay tonga eto amin'ity toerana ity, lazao ampiraita-po aminao sy ny dadanao sy ny mamanao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, fianakavianareo any Frantsa io, hoe mbola tiantsika hoe Jesosy. Alléluia. 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 Tiantsika hoe Jesosy, zay no vao mankataboly eo ambany io andefasa euro kely vitsivitsy. Alléluia. Alléluia. Mitory le zazavavy. Maninona raha mba makany amin'ny mpaminany any Samaria? Nakany any Namana avy eo. Rehefa tonga tany Namana, dia ozy Elisa-paminany. Tsy nijereny Elisa-paminany akory izy. Fa ozy Elisa. Ay, Namana ny ao. Bon. Ny tokony atao aminy, asaovy milomano impito amin'ny on'ny Jordan izy. Tsy aria Canada, aria mafaty aria. Tsy aria Tahiti kely. Fa ao amin'ny on'ny Jordan na iza hoe. Ao amin'ny on'ny Jordan. Dia tsy mahazo mafilo. Hoe tsy mety aminay ihany ka. Aloha zay tadony hafa. Io zay ny teny Namana. Fa nga tsy misy ony any aminay, any amin'ny Damaskos, ony faripary, ony Abana, manino zay raha mandro amreo, efa mila vaniny mihitsy zany mpitory fila zany tsara zany. Zay mihitsy le tsy tiako amreo seky tandozy reo. Alléluia. Fa ozy Elisa-paminany, rehefa zay dia zay, any amin'ny olony Jordan fa tsy Damaskos. Dia nilavaniny teo Namana. Somary nanome vola. Zany hony en connexion hoe. Fa lao any amin'ny ony Damaskos. Ozy Elisa-paminany, tsy zay. Tsy vidim-bola ny fahasoavan'Andriamanitra. Alléluia. 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 Tsy ny volanao ny tediavinao ozy Elisa-paminany, fa ny fanahinao ho azo antoka ho amin'ny famonjena. Ary zany tiako apita aminao ihany koa androany, ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao raha lasana bavy, tena famonjena tsy misy fangarony. Alléluia. Alléluia. Mandana mandro impito amin'ny ony Jordan. Mety nilavany io Namana boka io. Lehilahy lehibe hony izy ny ao hoe ministry ny fiarovam-pirenena Siriana ny hony ny ao hoe. Fa nga hony hoe tsy mety ny telo fa maninona raha mba atao an'izany. Dia ozy Elisa-paminany aza mafilo. Rehefa fito dia fito fa tsy mily ny telo, inefatra, indimy, inenina sy tapany. Fito! Zay ihany. Alléluia. 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 Tsara ny tompo lazao ny akaikinao tsara ny tompo hoe. Tsara ny tompo a. Alléluia. Alléluia. Jeronareo tsara. Nandeha nisitrika anakao amin'ny ony Jordan impito tokoa izy. Inona moa ny dika an'ilay hoe misitrika amin'ny ony Jordan impito? Lava be ny fanazavana amin'io. Fa teny ray-bava ny teneniko anao. Manala an'ilay akanjo masiry ihany azy. Esorina amin'ny akanjo fiavina vonana tsy mety mibebaka. Esorina ny akanjo masiry ihany na mampanompo sampy. Dia misitrika amin'ny ony Jordan satria taona nanaovana batisa Jesosy Kristy tompo. Dia miala tao amin'izay Namana, ozy ny teny soratra masina manao hoe atahaka ny nofony zazakely ny nofony. Alléluia. Alléluia. Miala ny fabokana raha vao niala ny akanjo masiry aminazy. Ipoepo tsy mety mibebaka, mafo. Efa mandeha daholo ny karazana fantsina rehetrarehetra, voakapoka tsy voakapoka aro, tsatsy ny aretana. Tsatsy ny fikorontanana maro samihafa, marary maso, marary an-doha, mbola tsy tonga saina ihany. Dia ozy izy Andriamanitra, mandeha mandro impito amin'ny Jordan, manetretela fa za miavinavina tsony. Alléluia. Ary zany teneniko aminao tonga eto amin'ity toerana ity androany. Alléluia.
Alléluia. Zany pastera faraka amin'ny 700 ny toro-teny taminao za. 700 ny teo alohako za mifaraka amin'ny 700. Aza manamafy ny fonao, ekeno elokao, aka esorina ka tsy pahotany, te mibeba fa tianao Jesosy. Alléluia. Alléluia. Raha mitafy ny fitafiana io ianao, tianao Jesosy. Amen. Eto sao anatin'ny tokantranonao. Hoy ny Tompo, tonga hananany olona fiainana Alléluia. sady hananany be dehibe. Rehefa tonga ao Jesosy, hitondra fiainana be dehibe izy. Amen. Halleluja. Alléluia. Tantara kely anankiray ny amaranako azy. Ndray andro nisy lehilahy nandondona teo ambaravarany tokantranony Jesosy. Dia hoy ilay lehilahy, mandrosory Tompo, mandrosory Tompo, mandrosory Jesosy. Dia nandondona ny Tompo, dia hoy izy ny Tompo, tsy afaka ny androso ao tokantranonao. Na mangetaeta azy ianao, tsy afaka ny androso ao tokantranonao. Dia hoy lehilahy, efa ela mpiantry ianao, mandroso Jesosy. Fa maninona ianao tsy mety mandroso? Dia hoy Jesosy manao hoe, misy vahiny hafa ao aminao, esory aloha io vahiny hafa io, zay avao mety. Dia lasa lerangany resaka tamin'ilay vahiny. Misy eo mandondona ny Tompo, karaha mety mikisaka kely ary amin'ny couloir ary ianao. Kisa ianao aloha fa tsy hitany ianao any. Dia niverina nakao amin'ny Tomponao izy. Dia hoy izy ny Tompo, tsy afaka ny androso mihitsy raha mbola amin'ny couloir io. Dia lasa indray izy niverina nakary amin'ny lerangah, le vahiny hafa. Dia hoy izy manao hoe, mandehana maka ny akabone aloha. Dia hoy izy, Jesosy, mandrosoa amin'izay fa efa tsy ao tsony le rangah iny. Dia hoy ny Tompo, tsy mbola miditra sao raha mbola misy fanananao ka hitoerana iny olona iny vahiny iny. Dia hoy ny Tompo manao, misafidy ianao na za na io vahiny hafa io. Dia nakao amin'ilay vahiny le tompontrano, dia nataony hitany Jesosy mihitsy. Hoe ny Tompo no miteny fa tsy mahazo mijanona ianao, lasa mandeha miala, miala ianao, miala. Alléluia. Alléluia. Tsy mila miverimberina intsony ianao. Alléluia. Dia nakao amin'ny Tompo tao ambaravarana amin'izay izy. Dia izy, efa tena noroako nataoko roka amin'ilay fanaovana azy. Alléluia. Dia hoy ny Tompo, tsy mbola afaka miditra ao. Hitanao io sakosy io, mbola ao ny entany, ka tsy afaka mitsofoka raha mbola ao ny entany. Esory io entany io. Raha analy ianao dia miditra, fa raha tsy analy ianao, za tsy mitsofoka ao. Dia nesorina le sakosy. Faly le rangah, Jesosy, ianao zato isan-jato ny ilaiko ato hoe. Nesorina le sakosy. Dia hoy ny Tompo, tsy hiditra ao mihitsy fa io fantsika kely etona le sakosy io mbola izy. Nesorina le fantsika kely, zay vao niditra Jesosy. Alléluia. 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 Tonga ny Tompo anaranao fiainana. Amen. Jesosy manasitrana amin'ny mpanompon'Andriamanitra apetraka eo amin'ny toerany, fa anjaranao ny manapa-kevitra zato isan-jato tsy misy fangaro ny androany, manala izay tsy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Hita fio Jesosy Kristy, ary aza miany amin'ny nofo ahatateraka ny filana. Amen. Alléluia. Alléluia. Inona ny vahiny hafany aminao? Raha mbola misy vahiny hafa ao aminao, esory. Amen. Tsy tereny ianao anala, fa esory. Alléluia. Alléluia. Raha tsy esorinao vahiny hafa, dia mijanona amin'izao ihany ianao, ozokozonina ihany ny lohanao, ivavahana itaonao ohatr'izao, fa ianao eo ihany. Fa raha manaisitra ny vahiny hafa io ianao, sady ozokozonina ny lohanao, ho sitrany ianao. Alléluia. Ho afaka ianao.
amen. Amen. Sady ho afaka ianao no voavonjy ny fanahinao. Amen. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha tantety izy mba asitra.